Halleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa ny vamalala no ihaonana amintsika amin'izao fotoana anio izao a. Fa alibe indray ny tenako mihaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramaka izao a. Dia ny Aki radio a dia mikambana anatin'ny vavaka fiambenana. Dia indrindrandrindra moa ny groupe izay maresy izay miaraka aminay foana manatotosa an'izao fandarana izao miaraka aminareo eto a, miaraka aminay eto. Dia ny fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa salama tsara taolo indray tsika rehetrarehetra ary matoky fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Fotoana irahantsika eto moa dia fotoana niatindray sasany eo. Tarataratsika androany satria mbola somary tsy teto toerana kely izay menakavy kely a. Dia tarataratsika vao nanomboka androany fa dia ezahana tsy dia halava loatra ny fotoana mahafahantsika tsy dia reraka loatra raha ampitso. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Raha androany no vao tonga eto dia tahaka ny mazara te hiteny aminao hoe tsy kisenasena akory nahatongavanao teto fa misy programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao matoky sy mino fa eto ny hitondran'Andriamanitra anao indray androany andrenesanao ny feony ko dia maharetatra amin'ny farany dia mihaino finaritra aza mieritreritra hoe vahiny ianao ka hiafahafa fa raha tonga ny fotoana tokony hanaovanao commentaire dia aza misalasala manao ohatran'ireo olona rehetrarehetra efa hitanareo atsika rehetra ty fandarana ity ary dia mahereza isika tsirairay avy. Ho antsika efa paketo kosa dia tahiny tompo raha latojo niditra voalohany teto androany dia tahiny tompo manokana ny raha latojo fa soavan'Andriamanitra ny hameno anao sy ny hankonanao izay rehetra ataonao dia hovidin'ny fitahian'Andriamanitra ary hanandratra anao olohan'ny fahatsorambony Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo. Misy fitiny tao aorianany tao dia anabavy Marizô dia miazakazaka be mihitsy ilay izy Eliana tahiny Jesosy mami Kodaleoni Kodenela Kotry kamaradin'i Jesosy tia niara-koto Arzaka Naël ary tia zanay de Madagasikara na Ranabavlina Herbetina tahiny Jesosy Kodenela Sandolanirina itody Raonso tahiny Jesosy ihany koa Edany Sandi androany vitako teto Edany Sandy na Edany Sandi tsy haiko Tsiry Amboaramiel Mami Naminy Tsomakrina Rolianisha Emelovli tahiny Jesosy daholo filana Rakoto Bert Sava Soameva Kadaka Malala Yama Irikaraka Zanary Ambony Valera tonga soa daholo itody Raolso Rodina efa narabeko teo Razana Monika Mams Randry Bert Sava misy fita Tina Rakoto Arzaka Verselina Mams Randry Eliana Verselina Rantarina Marie Charline Sandra Akonina Ranoloso Olga Bert Sava Marizô Ralatojo efa niteneko teo Nanabaviama Falirahirito Iaingony Irina Aza Sikafatitsy Fahombiazana Fitahina Falirahiritovo Thierry Ralbenja Marizô Andinina Suzelle Halleluia Malala Rakoto RKT Rakoto ngamany io Zao Gaono zay vao hitako teto zany dia tonga soa Zao Gaono tsy haiko na zay famaky an'ilay izy Zao Gaono tonga soa ianao dia faly be zay mahita anao eto dia maharetatra amin'ny farany. Ao ihany koa misy fita efa narabeko teo Mama Valtina zay ihany mbola tsy voarabeko teo Bert Sava tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia hitako hoe misy vaovao dia tonga soa faly zay mahita anareo zay vao tonga eto dia mifanindrinay hoe tsy voalohany sady faranareo teto fa ho eto indray nareo raha pitso sy ny amin'ny andro sisa rehetra ifampahiretrika tsika tsirairay avy. Tahiny tompo ary isika rehetra faly be zay mahita anareo dia anomboka ny fandarana ary tsika amin'izao fotoana izao fandarana izay ifampahirezantsika raha pitso moa tsika hiarika fotoana mahafinaritra be indrindra fa tsika atao anatin'ny groupe izay maharesy
fa de hiarika batisitsika rapitso, halleloia. Isy rotsaka amin'ny ranony batisa rapitso a, de miara mitondra-bavaka ny zandranam-bavitsika zany tsika ho tanteraka soamantsara ny fotoana rapitso fa anaty zoom nantanterantsika ny batisa ny rapitso nareo ohatran'ny groupe a, de ao anaty fotoam-bavaka kosa izy a no anatanteraka ihany koa ny vavaka fanoloran-tenany. Ka de andao ary a, izy no hitondra vavaka fanombohana androany, de tsy zany fa ny anabavitsika amboarantsika izay vadin-dralahy Rodriguez hiditra amin'ny ranony batisa, ary atoatontsika de anatanteraka batisa foana, misy vitsivitsy ny olona ho iroso amin'ny batisa. Ary rehefa tonga moa ny fotoana manomboka printemps eo tsika, indrindra moa fa ny été a, de ho tanterahana aty aminay aty akaikinay aty mantsy misy rano mahafinaritra be. Aty aminay aty a nanaovana ny batisa ny ranabavy Itody Raoniso, ranabavy Iaina, ranabavy Felina Rakoto, Fity, izy aby nefa natao taty aminay aty, de anatanteraka an'izay anytsika aty aminay rehefa mafana ny andro. Rapitso de afinaritra ny fotoanantsika fandraisana fanasany tompo raha teo koa moa rapitso anatin'ny groupe rahantsika anaty zoom. Afinaritra ny fotoanantsika miomana ny amin'izany tsika anatin'ity andro mahafinaritra be andro fitsaharana ity. Ka de tahin'ny tompo ary isika tsirairay avy, ranabavitsika amboarantsika no hivavaka fanombohana amin'ity androany ity, ametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra. De rehefa avy eo indray a, de ho tonga eto ihany koa Fity hitondra antsika ao anaty famotinana ny toriteny amin'ny teny frantsay. De avy eo ny zaratsika tenin'Andriamanitra eto indrindra ranabavitsika Erika, ary nitondra antsika anaty vavaka firenena kosa androany de ranabavitsika Marijo. Ka de tahin'ny tompo ary isika tsirairay avy ampandrotsika avy hatrany ary ranabavitsika amboarantsika. Tahin'ny tompo ranabavy anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo pasitera, de manona fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika rehetra manaraka izao vavaka fiambenana izao. De ametraka izao fotoana izao eo am-pelantanan'Andriamanitra tsika ry havana, de niaritsika hiary vavaka. Andriamanitra ray Jehovah tompony maro, ho anao ireny ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jesosy malala, indreto indray izahay tonga miankohaka eto tongotrao, hiteranao, hankalazanao amin'ny voninahitra ny anaranao fa mendrika anao loatra izany. Misaotra Jesosy malala, misaotra tamin'ny fitantananao anay nandritra ny tontolo andro anay iny, narovanao tamin'ny loza sy ny akambo izay Jesosy malala, ary nitahinao tamin'ny asa mandraranay, de ankehitriny izay Jesosy de tafavory eto indray. Misaotra Jesosy ary ankehitriny de mahatoky izay fa eto anao satria ianao nge Jesosy ny fantazy, fa naaiza ingona androana telo amin'ny anarako de eo afovoany aho, mahatoky ny fanatrianao izay. Ary ankehitriny Jesosy de rakovy amin'ny rahasoanao fitaovana rehetra Jesosy izay entina hanatotosana izao fotoana izao, ary tahiko ny mpanomponao hitondra ny teninao ary ny vavaka hanao vavaka ho an'ny firenena, de mifanamasonao ny asa anankera ao anatin'izy ireo, ary ianao mihitsy Jesosy no hanendra ny lelany tsirairay avy. Ary izahay mpiaino de aoka tena hoe mpiaino mpakato, fa tsy mpiaino mpanadiny fotsiny ihany, de mitenena raha Jehovah araka ny fombanao fa vonim-piaino anao izahay mpanomponao. De amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo-tenay nanaovana izao vavaka izao. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du jeudi 3 février 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Macline. Le verset que nous allons lire se trouve dans 2 Chroniques chapitre 14 versets 1 à 2. 2 Chroniques chapitre 14 versets 1 à 2. Au nom de Jésus. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu.
Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Amen. Donc Asa, il a détruit tous les idoles parce qu'il y en avait plein et parce que c'était pas la volonté de Dieu. L'idolâtrie, ça peut se manifester dans plein de choses. À Madagascar, il y a des choses qu'on appelle des œufs de bœuf. Et en fait, les gens les gardent précieusement pour les vendre et devenir riches parce qu'ils pensent que c'est très précieux ces choses-là, alors que non. Ça, c'est de l'idolâtrie, par exemple. Il y a aussi plein d'autres superstitions, comme par exemple, je vais prendre un exemple que les étrangers connaissent pour qu'on comprenne mieux. Des superstitions comme, par exemple, si on passe sous une échelle, ça porte malheur. Ou alors, si on écrase une crotte de chien avec le pied gauche, ça porte chance. Il y a aussi en ce moment des bracelets. Et en fait, les gens ils disent que ces bracelets-là, ça porte chance, ça attire la richesse, etc. Mais en fait, non. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Il y a aussi les attrape-rêves, des objets que les gens ils mettent au-dessus de leur lit parce qu'ils croient que ça évite les cauchemars. Mais ça aussi, c'est des idoles. Il y a aussi les croix de Jésus qu'on met dans les maisons. Mais ça aussi, c'est de l'idolâtrie parce que Jésus, il n'est plus sur la croix, mais il est au ciel, là. Il est ressuscité des morts. Les statues de la Vierge Marie aussi, de Joseph, de Pierre et tout, c'est des idoles, c'est des faux dieux. C'est pas devant eux qu'on doit se prosterner, mais devant Dieu. Donc, ne fais pas confiance à toutes ces choses qui sont fausses. Ne repose pas sur eux ta confiance, mais repose ta confiance sur Dieu uniquement. Les idoles, c'est aussi toutes les choses que tu aimes plus que Dieu, parce que du coup, tu vas faire plus confiance à ces choses-là qu'à Dieu. Les idoles, c'est vraiment les choses qui occupent une plus grande place dans ton cœur que Dieu. Même ton mari, par exemple, il peut devenir ton idole si tout le temps tu veux être avec lui et qu'à force, tu ne passes plus de temps avec Dieu, tu penses même pas à prier tellement tu es concentré sur ton mari. Aime ton mari, mais c'est pas bien si c'est toujours lui et toujours lui qui occupe une grande place dans ta vie. Tu fais tout le temps ce qu'il te dit et en fait tout ça va t'amener à oublier Dieu. Ça, c'est ce qui fait que ton mari peut devenir une idole. Il y a aussi des gens où l'argent c'est leur idole. Du matin au soir, ils pensent à l'argent et ils utilisent toute leur énergie pour gagner de l'argent et rien d'autre. Donc si dans nos vies on a encore de l'idolâtrie en nous, on doit les enlever, parce que c'est une des choses qui mettent Dieu en colère. Et en plus, l'idolâtrie, ça bloque les bénédictions qui sont censées venir à toi. Donc, décide-toi et retire-toi de toutes les formes d'idolâtrie. Ne va pas croire à ces choses fausses en espérant être protégé, mais seul l'Esprit de Dieu peut nous protéger de tout. Faisons comme Asa, qui s'est débarrassé de toutes les statues et de tous les idoles. Si on le fait, le verset 5 nous dit: au nom de Jésus, il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Amen. Et le verset 6b nous dit aussi, au nom de Jésus, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Amen. Ils réussirent dans tout ce qu'ils ont entrepris. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé l'idolâtrie, ils ont enlevé les idoles, ils se sont tournés vers Dieu. Et donc, grâce à ça, ils ont eu du repos. Parce qu'ils ont cherché Dieu, parce qu'ils se sont tournés vers Dieu. Si toi aussi tu veux la paix, le repos et la réussite dans tout ce que tu fais, c'est simple, retire-toi de l'idolâtrie et sers Dieu, attache-toi à lui. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du jeudi 3 février 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Makasitraka sotra betsaka ny izy mirahavavindretsika tamin'ny nanatanteraka ny fanomboarana fotoana androany a. Dia raha nabavintsika amboarantsika, mahafinaritra be mihitsy ilay vavaka e. Sady ny feony hitanareo ohatran'ny ilay mpanao tantara ireny e. Ohatran'ny misy vehivavy mpanao amin'ny RNM taloha efa tsotsony izy zay fa tsy hety intsony a. Dia mitovy tena ohatran'ny mpanao tantara mihitsy ny feony, mahafinaritra be. Tony tsara sady tena efa tokony mpanao tantara. Alléluia. Sotra betsaka fa dia mamy mivavaka raha nabavy amboarantsika.
Andriamanitra anie amaly fitianao ary hitanao ny tombon'izany sy ny vokatsoan'izany hoe manao asan'Andriamanitra zany manomboka eto. Ary raha pitso anao atao batisa dia aorianan'izay misokatra ho anao ny sehatra ahafahanao mitory teny ihany koa amin'izany feo anao mahafinaritra be, feo manga anao zany mampiasan'Andriamanitra anatoritorona fon'olon-lentana izany ela to dia hitsatotsatoka mihitsy ny tenin'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra ianao raha nabavy maherezatra any an-trany dia Jesosy amaly fitianao tamin'ny fahafohizan-tenanao nanao asan'Andriamanitra teto androany. Zava-dehibe mivavaka fanomboana ary omalitsika niaraka tamin'ny ranavavitsika tiana Rakoto Arzaka vokatry ny toritentsika fakomaly hoe ndao amoa amin'izay oka hisy voany amin'izay tsika aviavy dia mino fa amin'ny herinandro io misy aminareo indray vaovao eto any zao misy olona vaovao ary nantenena Nicole tahiny Jesosy ianao misy aminareo koa mety vaovao eto tsy hoe vaovao moa zany fa mbola tsy mpandray anjara dia misokatra ho anareo afaka mandray anjara ianareo dia misaotra betsaka ny fitihany koa tsika tao anatin'ny famitiana amin'ny teny frantsay fa dia tatsika tsara fa ry many Nicole tena mahazo tsara ny zavatra resahantsika eto amin'izay rehefa nasiany ny fitihan'ny famitinana dia misaotra ny fitiha dia Andriamanitra koa ny amaly fitihanao ary fity kely dia anatanteraka izay iriny fonao izy. Mahita olona voaka Marie Angeline Mandakoto tonga soa ianao dia fanarabeko teo hoe côté camaradin'i Jesosy tiana Rakoto Arzaka Zinata Oda tonga soa daholo nareo dia mahareta hatrany hatrany amin'ny hatramin'ny farany hiditra hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika ny tenin'Andriamanitra izay hoenotsika iarahantsika amin'ny ranabavitsika Erika Raka avy eto Frantsa izy nitona ny tenin'Andriamanitra ka andao ary dia mpandrosotsika izy dia mialohan'izay nefa aloha anao hira anankiray tsika alleluia saika adiny ny hira fa maika loatra eny nytoriteny ranabavy Erika dia andao ary tsika anao hira anankiray anomezantsika voninahitra n'Andriamanitra nanako ako izy ty tanaty fiarakodia teo avy nandeha lavitra izay menakavy kely dia nanako ako izy ty teo dia mba tiana izaraina aminareo indray ela tsy nataontsika izy ty andao sandratsika amin'ny tiry ty Andriamanitra dia meno voninahitra ary isika rehetrarehetra dia aorianany ity tsika anaty ty zany anao maka baiboly maka toerana tsara alaivo mivandro raha misy vandro ao enotsika eo am-pianona toriteny andao ary asandratsika Andriamanitra. Amen. Masandratray anivony fidirana misy ery hafanana maneho ny fanatrehanao mideranao zay anomevony naitindray nianaranao masandratra anivony fiderana misy ery hafanana maneho ny fanatrehanao misandrata tompo misandrata tompo avo indrindra ianao hoe mendrika hoderaina ianaranao no ankalazaina eto miara iritsika hoe mahery ianao lehibe ianao lehibe ianao manerana ny tany
anao Jesosy io tsy aisakanane ahery anao lehibe anao manerana ny tany lazanao Jesosy io tsy aisakanane Halleluja. An Jesosy ny voninahitra anisan'ny raha mahafinaritra ny iriny a isaoran'Andriamanitra mihitsy ny nanoezan'Andriamanitra ny olona namorona an'izany izany fa dia anisan'ny manana hira tsara zany groupe AMTF zany dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy mino fa nanandratra mihitsy ianao an'Andriamanitra teo tao anatin'izany hira izany dia mankasitraka anareo koa tamin'ny teny mamy izay nomenareo an'ireo mpandray anjara za zany dia miteny an'izay foana hoe misaotra anareo satria zava-dehibe ny fankasitrahana izay ataonareo ohatra mila verina veritsika anaty fotoam-bavaka karapiso tsara iny iriny mapetsika anatin'ny mafana mihitsy anatin'ny fonao hideran'Andriamanitra rehefa maheno an'iny iriny. Halleluja. Andoharintsika ian'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany dia tonga soa imenana maheno soa. Halleluja. Raha mbola nisy vaovao teo tsy voarabako ve izy zany mbola tsy voarabako teo nefa vaovao izy niditra tateo ohatra indrindra zany niana maheno soa sy na teo davy narabaiko Herbetina moa efa teo tsara be nira ozy itody rahony soa Violette izy narabainy ranambavy artisanat de Madagasikara fa mahafinaritra aloha fa dia efa voaray tsara daholo kosa nareo zay tonga eto Violette mamy nouvelle créature tonga soa ohatra ny apitako teto zany anaran'izany tonga soa. Halleluja. Zay ary no ela fa ndotsikitra amin'ny tenin'Andriamanitra raiso ny baibolinao dia hoentiny ranambavintsika Erika Raka avy eto Frantsika izy no hitrantsika tenin'Andriamanitra dia ndoharitra dia ampandrosoantsika izy dia menofinaritra vita ny torotenina dia miverina eto mila be ohatra ny torotenina taka mahazatra any maherezy tay topa ranambavy Erika anao ny fitenenana. Manona fiadanan'i Jesosy Kristy tomba amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka ny vavaka fiambenana amin'ity alina ity ny tenako tahin'i Jesosy pastera dia tahin'i Jesosy tsika tsirairay avy raisiko fahasoavana ho andray rehefa namalala ny zarako ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'ity alina ity hoe tsika hifampahery izany teny izany dia hojerentsika ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 10:1-9 ka hatramin'ny 10. Samuela voalohany toko 10:1-9 ka hatramin'ny 10. Raha efa hitantsika raha ny teny dia hovakitontsika amin'ny anaran'i Jesosy ary hilatsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka hiara-maminany aminy ianao dia hovaova olom-baovao ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia atao izay azony tananao atao fa Andriamanitra no mombanao ary ianao hidina eo anoloko ho any Gilgal ary indro hidina ho any aminao mba
anatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana ka fotoana no hitoeranao mandra-pahatongako aminao dia holazaiko aminao izay ataonao. Ary raha vao nihodina niala tamin'ny Samuela izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao ary tonga avokoa androtr'izay ihany ireo famantarana rehetra ireo. Ary rehefa tonga tany Gibea izy indro ny mpaminany maro iraidia nifanena taminy dia nilatsaka tany Saoly ny fanahin'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Amen. Raha jerentsika ny soramasy dia mivakisoa izao ny anaran'i Jesosy hoe ny nanendrenan'ny Saoly ho mpanjaka ny Israely. Teto izany rehefa namalala dia notendrena ho mpanjaka ny Israely Saoly. Iza moa Saoly izany hoe tsy hidirantsika lalina ny tantaran'ny Saoly somary lavalava fa ho fitipitiniko anao ihany hoe iza moa Saoly dia ahoana no nahatonga ny Saoly ho lasa mpanjaka ny Israely. I Saoly raha vao malala dia zanaky Kisy dia ny netsoan'Andriamanitra Saoly rehefa malala dia tamin'ny alalana boriky vavy ndray ny very. Tsika tsirairay avy dia samy manana ny fomba netsoan'Andriamanitra tsika. Ianao zao mety tsy haiko hoe tao anatin'ny olana ve netsoan'Andriamanitra anao sa na ve tao anatin'ny alalan'ny fahitana tsy fantatro maro be mety netsoan'Andriamanitra anao fa samy hafa ny netsoan'Andriamanitra tsika. Za zao netsoan'Andriamanitra anahy dia tao anatin'ny olana no nahatonga anahy hitanareo zao mitory teny zao. Dia teto koa rehefa namalala ny netsoan'Andriamanitra ny Saoly dia tamin'ny alalan'ny boriky vavy indray ny very. Dia rehefa very ty boriky vavy indray ity dia nirahany ndray ny Kisy Saoly sy ny mpanompony mba hitady an'ilay boriky satria izany boriky vavy izany moa dia tena hoe fananana sarobidy ho an'ny Israely. Dia rehefa nirahany izy ireo rehefa namalala dia nandeha tady ny boriky. Rehefa nitady ny boriky nefa izy ireo dia tsy nahita an'ilay boriky manodidina teo an-tanàna manodidina. Rehefa nandeha lavitra mihitsy ny ara fa tsy nahita an'ilay boriky. Dia nefa koa izy ireo niahany momba ny drainy hoe sao dia nitaitaina ny drainy. Dia eo andaniny koa lany ny vatsy teo am-pelantanana tsy nisy tsony dia andeha hiverina loatra. Dia nefa teo rehefa namalala nisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra fa teo no ohatrany hoe nitasian'ny fanamasina ilay mpanompon'ny drainy miteny hoe ary io izy misy tahita misy mpaminany fa ndaotsika ho any amin'izany mpaminany izany fa mety izy no mahalala hoe aiza ilay boriky. Dia lasa izy mirahalahy rehefa namalala dia nanantona ny mpaminany i Samuela. Na dia efa lany vatsy ary izy mirahalahy reto dia nandeha ihany izy ireo nandeha nanantona Samuela. Dia rehefa nanantona Samuela rehefa namalala izy mirahalahy reto dia Samuela efa niandry an'izy ireo foana satria efa nolazain'i Jehova tamin'ny Samuela ny famantarana rehetra. Efa nolazain'i Jehova hoe Jehova tamin'ny Samuela hoe indro izy ny lehilahy voalazako taminao io no anjaka amin'ny oloko. Dia rehefa niteny an'izay Jehova rehefa namalala dia tonga dia niraisiny Samuela tao an-tranony nampidiriny Samuela tao an-tranony izy mirahalahy reto. Dia nampidiriny tao amin'ny fitoerana avo. Dia niteny Samuela hoe aza malahelo amin'ny boriko izy fa ny borikinao efa hita. Dia niara nisakafo izy ireo rehefa namalala. Dia rehefa avy nisakafo izy ireo dia nitondra i Samuela efa nitondra tavoara feno diloilo dia nanidina izany izany diloilo izany teo an-dohan'ny Saoly. Dia hojerentsika nge izay teny izay eo amin'ny Samuela toko voalohany Samuela toko 10 andiny voalohany. Ary Samuela nitondra tavoara feno diloilo ka nanidina ny diloilo teo an-dohan'ny Saoly. Dia nanoroka azy izy ka nanao hoe tsy
tsy nanositra anao fa Jehova mba ho mpanapaka ny lovany, dia teo rehefa namalala dia voaositra ho mpanjaka i Saoly. Dia rehefa vita izay dia mbola nolazainy Samuel azy ny famantarana rehetra sy ny faminaniana rehetra izay nomen'Andriamanitra ny Samuel tamin'ny Saoly. Dia teo moa rehefa namalala ny zavatra maro iseho amin'ny Saoly rehefa hialy eo izy dia hita ny boriky dia hifaninena amin'ny olona telo lahy hiakatra ho any amin'Andriamanitra ny Betela, dia hitondra fanatitra ireo, hitondra divay iray tavoala, mofo telo, zanak'osy telo dia rehefa afaka izany ozy izy dia tonga ny ekipe an'Andriamanitra ianao, dia rehefa tonga tanàna ozy izy ianao dia fanena amin'ny mpaminany maro izay midina ozy izy amin'ny fitoerana avo, mitondra zava-maneno, mitondra lokanga, mitondra tonga tapaka. Dia rehefa afaka izay dia ilatsaka aminao izy amin'ny fanan'Andriamanitra dia hiara-minany an'ireo mpaminany ireo ianao, dia lasa voaova olom-baovao. Dia teto rehefa namalala ny teny izay lazain'Andriamanitra tamin'ny Samuel dia tanteraka tamin'ny Saoly avokoa, satria efa nofidian'Andriamanitra i Saoly hitondra ny ho mpanjakan'i Israely. Dia raha vakintsika verenantsika vakina le andin'ny fahenina teo ary ilatsaka aminao izy fa fanahin Jehova ka hiara-maminany aminy ianao dia vaova olom-baovao. Ary efa tonga aminao izy ireo famantarana ireo dia atao izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no momba anao. Dia eo amin'ilay andin'ny tonga dia dingantsika eo amin'ilay andin'ny fasivy ary vao niodina niala tamin'ny Samuel izy ozy izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao, izany hoe vao niala teo aminy izany Samuel dia tonga dia latsaka tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra. Saoly izany teto rehefa namalala tsy vitany hoe mpanjaka fotsiny fa nalatsaka Andriamanitra tao anatiny fanahiny. Dia avy eo rehefa nilatsaka tao amin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra dia nahaina minany izy izay zavatra mbola tsy nataon'ny Saoly hatrizay izany, ary tsy nisy teo amin'ny fiainan'ny Saoly izany mahay maminany izany. Dia rehefa vita nefa izay tsy vitany hoe mahay maminany fotsiny izy fa mbola novain'Andriamanitra olom-baovao, novain'Andriamanitra fo vaovao tao anatin'ny Saoly rehefa namalala. Lasa nanana fo madio izy, lasa nanana fo tahaka an'Andriamanitra izy, lasa nanana fiainana vaovao mihitsiny. Tena hoe lasa nanana hery hafa mahay maminany izy, lasa nanana fifandraisana bebe koa amin'Andriamanitra. Dia tsika koa rehefa namalala tahaka izany tsika rehefa mandray an'i Jesosy Kristy tompo mpamonjy ny fiainantsika sika, rehefa tena hoe vita batisa sika dia ny voalohany indrindra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia manovantsika olom-baovao. Ny manovantsika tena hoe anana fiainana vaovao mihitsy. Dia voalohany indrindra aloha dia fontsika novain'Andriamanitra hiala amin'ny faharatsiana rehetra, dia anana fo madiotsika, fo feno fitiavana, fo feno fahamasinana mandeha amin'ny fahamarinana. Dia ny fiainantsika tena hoe hovain'Andriamanitra mihitsy ilay fahazaran-dratsy ao anatsika esor'Andriamanitra dia ampitoeran'Andriamanitra ao anatsika ny fanahiny. Dia rehefa mitoetra ao anatsika ny fanahin'Andriamanitra dia lasa mahay maminany tsika tahaka ny Saoly ihany koa, lasa manana fifandraisana bebe koa amin'Andriamanitra tsika, lasa tena hoe olombavaka tsika. Dia nefa ny rehefa namalala izany fanan'Andriamanitra ao anatsika izany dia mila kolokolotsika, mila tehirizitsika. Fa teto rehefa namalala raha hojerentsika ilay teny Samuel andin'ny fafito tamin'ny Saoly hoe ary rehefa tonga ao aminao izy ireo famantarana ireo dia atao izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Izany hoe teto izany Samuel tena tehiteny an'i Saoly mihitsy hoe rehefa tonga aminao fanahin'Andriamanitra dia tanterao izay lazain'Andriamanitra aminao, atao izay sitrapon'Andriamanitra rehetra dia makatoavan'Andriamanitra.
dia manamasina tena nary manana fiainam-bavaka sy fifandraisana bebe koa amin'Andriamanitra. Dia fantatritsika tsara raha malala fa i Saoly rehefa nirahan'Andriamanitra dia tsy nanatanteraka an'izay lazain'Andriamanitra, tsy nakatohan'Andriamanitra Saoly, tsy nanao sitrapon'Andriamanitra fa niodina tamin'Andriamanitra ka any ka rehefa tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra Saoly dia nesoron'Andriamanitra tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra, nesoron'Andriamanitra le fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny Saoly sy le fanamasin'Andriamanitra. Dia lasa tsy naina amina intsony avana malala Saoly, lasa tsy nisy hery intsony Saoly na dia mpanjaka ary dia tena hoe feno tahotra tao anatin'ny Saoly. Dia tahaka izany koa tsika ravana malala rehefa tsika tsy mankatony tenin'Andriamanitra, rehefa tsy mandeha amin'ny fahamarinana tsika, rehefa tsy mitandrina izay lazain'Andriamanitra tsika dia miala ao amintsika ry havana malala le fahasoavana lehibe fanomen'Andriamanitra tsika dia mifanany raha tsy haitsika ny mankatohan'Andriamanitra. Inona moa izany fankatoavana sy fanaovana sitrapon'Andriamanitra izany? Dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, ny fahaizantsika mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa amin'ny alalan'iny, amin'ny alalan'ny vavaka, ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra, ny fanompoana izay ataontsika izao. Dia reny izany mila tena hoe ataontsika izay ampitombo ny fanahy efa ao anatintsika, ampitombo ny ara-panahintsika. Dia mila tsika manana fifandraisana bebe koa amin'Andriamanitra, mila tsika manao sitrapon'Andriamanitra, mila tsika tena hoe manamasy tena mandeha amin'ny fahamarinana, fa reo ihany ny afaka ahafahantsika hitahirana izany fanan'Andriamanitra ao anatintsika izany. Reo ihany no ahafahantsika hijoro amin'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Satria raha tsy ao anatintsika izany dia mety solafaka tahaka ny Saoly tsika, mety hiala amin'Andriamanitra tsika ary tena hoe besoron'Andriamanitra ao anatintsika mifanany. Ka tsika ravana malala mila katsaka foana ny sitrapon'Andriamanitra araka ity tenin'ny Samuel ity, mbola veriko ihany hoe ataovy izay azo ny tananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Izany hoe tsika izany tena mila miezaka mihitsy hoe mitady hoe inona indray no zavatra ataoko ahafahako mitombo ny ara-panahiko, ahafahako mitahirana izany fanamasin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fanaovanao asan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny marobe mety afaka hitombonao. Fa eto ry havana malala dia ilaza hoe tsika azavarim-bariny hoe mandray an'i Jesosy fotsiny dia izay, fa mila mitombotsika, mila miezaka fotsika ahatanteraka izay voalazan'Andriamanitra, mila ataontsika izany isan'andro isan'andro. Dia tsika ravana malala tena azavarim-barina, satria araka ny ten'Andriamanitra hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisahaka ny satro-boninahitra ao. Izany hoe tsika izany mila mitazona izay fanan'Andriamanitra ao anatintsika izay, mila mitahiry foana izay fanan'Andriamanitra, mila mikolokolo an'izay tena hoe ataovy izay hitombonao ny ara-panahinao ravana malala, fa io ihany ny ahafahanao mijoro, ahafahanao tena mandresy sy ahitanao famonjena. Raha ho avy Jesosy dia akatsika tsirairay avy izy dia raha tsy ao anaty, raha tsy mitombotsika, raha tsy misy zavatra vokatra ety amintsika dia ho verimaina sy ny fisasarana rehetra izay nataontsika raha ho avy Jesosy. Izany ry havana malala no hitarihako ny sainao amin'ity androany ity hoe ampitomboy ilay fanamasina ao anatinao, kolokoloy ilay fanamasina ao fanomen'Andriamanitra anao, fa io ihany ahafahanao hijoro sy ahitanao ny fanatrehan'Andriamanitra sy fanjakan'Andriamanitra. Dia mihitsy matoky ravana malala fa noraisinao izany fampianarana fohifohy izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany sy adanana ho antsika tsirairay avy izay mino. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra antsika tsirairay avy misaotra betsaka ranabavy Erika fa dia tena mahafinaritra be ny menao ilay toriteny ary Andriamanitra ilay malifitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra ampiasain'Andriamanitra foana hatrany hatrany ary dia Andriamanitra
androtsika amin'ny fahasoavany sy ny fitahiny amin'ny fiainanao sy ny ankonanao vokatry ny asan'Andriamanitra zay nataonao teto tamin'ity androany ity, koa de mahereza mahatanjaha de tahin'ny tompo ary de mahereza foana hatrany hatrany anosotranao hatrany Andriamanitra ho solo vavany amin'izay rehetra ataonao. Tahin'ny tompo ianareo ihany koa tahin'i Jesosy izay mankasitraka an zareo fa de mampahery fo mampafana an zareo mampafana fony hanohy foana reny famparezana ataonareo reny de ho solo vavan'Andriamanitra foana ny ranam-pahaverika ho tahiny hatrany hatrany de mahereza foana foana. Resaka momba ny Saoly tsika androany. I Saoly zay mpanjaka voalohany tao amin'ny Israely. Ny dikan'izany hoe Saoly zany de hoe nirina. Izava izy misy nirina ao, io zao Sandola nirina zany Sandola Saoly. Izava ando nirina zany ohatrany hoe ando Saoly Zuzel. Zay rehetra manana hoe anarany hoe nirina ato zany Saoly ny dikan'izany hoe Saoly zany de nirina no tadiavina. Fantatsika moa fa nitady mpanjaka ny zanak'Israely hoe tena omeo mpanjaka zay fa somary tsy nakasitrahan'Andriamanitra zay satria ary tsy nakasitrahan'ny Samuela satria hatramin'izay Jehovah Andriamanitra mihitsy no ohatrany hoe mpanjaka ny zanak'Israely fa nitady zareo omeo mpanjaka zay ho tomponay, omeo mpanjaka zay hitantananay sy io zao Marizao fanja nirina, izy zany fanja Saoly. I haingo nirina amboaratsika zay misy nirina rehetra zany Saoly de nirina ny dikany. Rakoto Saoly nirina, rakoto nirina Saoly Zuzel. Alleluia. De tao anatin'izay koa nefany Andriamanitra koa nanana fanirina. Nanana fanirina koa Andriamanitra ametraka mpanjaka endry araka ny fony de Andriamanitra kosa mba naniry ary matoa tanteraka ny fametrahana Saoly de mba nirin'Andriamanitra ihany koa. Mpanjaka voalohany nanjaka tany amin'ny 770 taona talohan'i Jesosy Kristy ny ainan'izany Saoly zany. Zanaky Kisy ary io ry havana malala rehefa Andriamanitra maniry ho tonga amina zavatra anankiray, amina tanjona anankiray, maniry olona anankiray. Raha antanirina Marie Charline koa zany zao raha anta Saoly Marie Charline. De Andriamanitra rehefa teo tonga amina tanjona anankiray de tsy maintsy tonga amin'ny tanjona izy ary ataony ny zavatra rehetra rehetra. Very ny borikin'ny dadany Saoly ary Saoly no nirahany miaraka tamin'ny zatovy ny andeha hitady ilay boriky zany de tsy ohatrany hoe akoho na zavatra ohatr'izany fa boriky zany de tena biby tena sarobidy tamin'izany fotoana zany, arena zany ny boriky satria amin'ny alalan'ny boriky iny zany nentinao mitondra anao ohatrany hoe fiarakodia amin'izao fotoana iainantsika zao. Ary ny olona manana boriky betsaka de olona kilasiana manan-karena tamin'izany fotoana zany. Ary raha very io boriky io de tandondon-doza ny lovan'ny Saoly satria an'ny dadany izany boriky zany. Ary tena nikoropaka ny dadany de ndana tedavo ny boriky. Raha vakitsika ny any amin'ny Samuela voalohany toko 7 ihany ny Solomany de nanendrena ny Saoly mpanjakan'i Israely. Anisy lava any Benjamina atao hoe Kisy, zanaky Abela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afi, Benjamita, izy sy mpanjato be mpanan-karena zany zareo. Ary nananjanaka lahy tao Saoly zay mbola tanora sady tsara tarehy.
tsara fantatritsika fa i sôly dia lala sôly zany. De tsara fantatritsika fa anisan'ny lehilahy tsara tarehy eto anatin'ny baiboly zany sôly zany, tena tsara tarehy sady bikana, lava ranjanana. Tsy nisy tsara tarehy noho izy tao amin'ny zanak'Israely ary nanatombona ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatra ny halavany. Raha 1m80 zany ny Israely, izy 2 mètre. Eo amin'ny sorony daholo ny lohan'ny olona, fa izy to de hita, to de miavaka. Ary naniry koa Andriamanitra mba hatongavany Sôly amin'izany fanjakana zany. Fa ny fomba hatongavany eo amin'izany toerana zany de tsy hoe niraisina tamin'ny vozon'akanjony izy de napetraka eo ambony seza fiandrianana. Misy tanjona tian'Andriamanitra hatongavantsika, de ny tanjona no fantatsika fa ny lalana hatongavana any baraingo amin'ny fiainantsika, baraingo. De jerenao ange ny lalana hitondran'Andriamanitra. Ny soramandry de nanendrena ny Sôly mpanjakan'ny Israely. Fa atao amin'ny andinin'ny 7 very ny boriky vavin'ny Kisray ny Sôly. Miaingana amina fahaverezam-boriky izy resaka. Izy any anapofo ny soramandry de nanendrena ny Sôly mpanjakan'ny Israely. Ary sofa misy ny soramandry averim-bolo ny mpamaky tenin'Andriamanitra fa misy fiafarana tsara io boriky very io. Satria fetim-boana ty boriky very, ary marina ny tendranam-pahaverika ny fetim-boan'ny fiainantsika amin'ny fiainam-panahintsika amin'ny fanatonantsika an'Andriamanitra de miainga amin'ny zavatra very, miainga amin'ny boriky very. Ary ohatrany mampitenteny rehefa teriny hoe soa ihany fa very ny boriky. Ianao raha tonga eto androany, misy zavatra very eo amin'ny fiainanao, tahaka an'ireo olona rehetrarehetra hitanao rehetrarehetra io. Aiza ny itadiavana ny zavatra very? Ny tadiavina tany an-kafa ihany aloha, fa tsy hita. Raha misy zavatra very eo amin'ny fiainanao andalina tadiava amin'Andriamanitra, fa hitanao zay zao androany nijoro vavom-belona taminareo. Very ny poketrany mampionona, raha volana latsaka lasa zay. Hitanareo anatin'ny compte koa zany fijona vavom-belona ataoko androany zany. Very ny poketrany, fa hita indray. Alleluia. Satria maninona? Satria nentina mbavaka tamin'ny finoana. Tsy nentina mbavaka indray atalata akory fa de zay ny vejovejo vavaka tatety Jesosy azo atao very iny. Alleluia. Ray volana ty ariana mampotra ny poketra any amin'ny 100 kilometatra miala ny traminay hita ny poketra. Ary Jesosy ny voninahitra. Misy zavatra very eo amin'ny fiainanao tonga eto ianao. Tsy fantatro ny zavatra very eo amin'ny fiainanao. Ary mikiropaka ianao tahaka ny Sôly. I Sôly tamin'io tena nikiropaka. Ary saika namofo io satria tsy hita le izy. Korotana ny tao an-tanàna. Mety mikorotana ny ao an-tanànanareo amin'izao fotoana izao. Misy zavatra very eo. Tsy fantatro, mety fifaliana very tsisy tsony ao. Mety fanantenana very tanteraka, amin'ny finoana tsisy tsony very tsy hita ny alehany. Ny fahasalamana mety very. Ny ara-bolanao zao mety very. Mety misy very asa, mety misy very trano. Ozy ny olona nijoro vavom-belona tamiko tamin'ny herinandro ty. Antsasametatra ho sisa no tsy naharava ny tranonay. Lasa tany anaty antsana tamin'ny siklony. Antsasametatra sisa mbola eo le trano zany. De tsy maintsy miala ao amin'le trano fa navoaka ny entana. Mba tsy rava zany ny entana. Mety misy olona very trano amin'izao fotoana izao. Fa fomba an-javatra io zavatra very io. Misy soramandry tian'Andriamanitra soratana eo amin'ny boky ny fiainanao. Te hanositra anao Andriamanitra. Raha vakina nge zany rehefa tsy inona ary ny fandraisan'izany. Mba mamaky any soramandry ianao nanendrena ny Sôly mpanjaka, vao mijery an'le tantara ianao. Ratsy be izy ianao le orona tsara ato fa boriky very ve? Zany ve mba hoe hosorana? Boriky very aloha zao ny hitanay Andriamanitra. Andriamanitra raha ataonao jery todika tompo maso de lasa ianao mandeha
de tsy tonga eo amin'ny fandarana ohatr' zao na hoe andramo ka izahao fa mila izahanao hoe ahoana ny fiafarany ty ary efa miaraka amin'Andriamanitra mijery fiainan'olona miaraka amin'Andriamanitra tsy ny voalohany no jerena fa ny farany efa nanome antsika tokony soramandry ny nanendrena ny Saoly mpanjakan'Israely ka raha mora kipo zany tsika ny amin'ny andininy fateny hoe very ny boriky tapitra treo aiza tsony ny ale ao amin'Andriamanitra ihany no ny afaka hitan'izany hoe mety tomboka amin'ny fahaverezam-boriky ny fiainan'ny olona ray ary ny fiainan'ny olona rehetra manatona an'Andriamanitra tsisy manatona an'Andriamanitra raha netiny natao fa verivery boriky io daholo amin'ny firimo le misy any fandaranareo iny nisy nahatany amin'izay amin'ny firimo mandeha le fandarana bavaka fiambena misy boriky very any ny dikan'izay hitady an'Andriamanitra tsy hoe zay ny Andriamanitra toizako mantsy ny tenin'Andriamanitra rehefa eo tsy vakitsika manontolo tany hoe lava be fa very le boriky de andeha hitady an'le izy ry Saoly tedavina taiza ny elakelan-trano rehetra nijerena ny amin'ny groupe rehetrarehetra amin'ny Facebook so de misy hoe ondry nisy ty boriky nisy ty so mba misy malala hita ty amin'ny toerana ohatr' zao boriky ohatr' zao ny lokony nijerena atao amin'ny Facebook nanaovana recherche mba mitady rere olona misy boriky ohatr' zao mba very fa de misotsy ny olona entina mbavaka anaty Facebook izy anisahirana hitady an'iny ianao ihany mitady an'iny mba manao filazana le tompoko manareo zay mety mba nahita fa de tena efa miady-saina mihitsy ny Saoly ato hoe raha mba nahity boriky ohatr' zao nareo de ohatr' zao de mbola misy manany any anao anaty Facebook so valo misy raha mila zany ary tsy hita ary ny tena loza raha kitenen'ny lalatojo boriky vavy ange le very boriky vavy zany tena areny zany satria amin'ny alalan'iny boriky vavy iny nisy ny boriky rehetrarehetra ohatriny hiteraka mantsy izy iny ka le teraka mihitsy ohatriny anao zany manana fond anao ino moa ty manana capital anao de le capital mihitsy ny very le fond iangianao mihitsy ny very zay nge io tena anaty famoiza-po kivy ary nandeha nitady nakaiza any amin'ny andininy fahaenina ny ten'Andriamanitra hoe efa nanary toko Saoly ny andininy fahadimy ary noho ny tonga teo amin'ny tany Zôfy izy de hoy Saoly tamin'ny jatofiny nanaraka azy andeha sika hiverina fa andao sika indray no hinikako fa tsy ny boriky tsony andao hiverina kivy tena tsy vitako tsony tena andao hiverina leo tsy vita tsony ty ozy le zatovy hoe ary zao ny ataovy an-tsainareo isika tsy arian'Andriamanitra zany eny andalana eny asian'Andriamanitra anjery miaraka amintsika eny mampahery atsika nankiverina ny Saoly fozy le anjery ozy le zatovy de hoy Saoly tamin'ny zatoviny indro raha makany sika ady le andiny fahenina ho le mpanompony taminy ino misy lehilahin'Andriamanitra reo amin'ny tanàna roa ary lehilahy malaza izy fa zay rehetra lazainy de tanteraka tokoa ko andeha sika akany ngamba toriny atsika ny lalina tokony naleha atsika de mba nahita problème ihany Saoly raha hoany nefa tsika de inona moa no ateritsika ho andra lehilahy indro efa lany ny vatsy sy mofo rehetra amin'ny fitondratsika ary tsy misy zavatra ateritsika ho an'ny lehilahin'Andriamanitra ko inona moa no aty amintsika ny fomba tao amin'ny baiboly de zao ny mpahita ny mpanompon'Andriamanitra de anateran-javatra to de nantany Saoly inona nefa no ateritsika ange mba tonga an'irenitsika manao fanatitra ireny tena ara-baiboly ireny saingy indrindra nararotin'ny pastera namana izy amin'izao fotoana zao de lasa miredareda be loatra le fangataham-bola sy le fanontaniana ara-bola de lasa tsy ara-baiboly indray nefany raha vao zay fa tena ara-baiboly ny fanohanana ny mpanompon'Andriamanitra de manome zavatra de tsy nanany Saoly tena efa tsisy tsony tany aminy fa soa ihany Andriamanitra rehefa teo tonga amin'ny tanjona anankiray tsisy afa-tsy vahaolana manoloana ny olana Saoly teto de olana atao ndao hiveriny tsy hita tsony reraka
andao fa misy mpanompon'andriamanitra ry de inona nefa nomena azy de mbola izany le mpanompon'andriamanitra le zatovo no rehefa misy aty e de namana le ansolo le zatovo kana hoe ino ty aho tanako misy vola mpahefatra sekely ka omeko ny lelan'andriamanitra zany mba androny antsika lalina tokony alehantsika raha tsy nisy an'io zatovo io no soly de tsisy hevitra ny aminy fa io zatovo efa nomanin'andriamanitra araka aminy ianao io tady dio fa tsy arian'andriamanitra zany ianao mety mahita olana amin'ny fandrosoana ho ara-panahy fa andriamanitra mahita vahaolana foana eo akaiky eo lasa zareo na de ny farany moa tapaona tamin'ny samuela zareo ny tena marina amin'ny andininy fadimivolo Jehova nanambara tamin'ny Samuela ny maliny iny andro iny nahatongavany Saoly hoe raha pitsotra zao dia hampandehanako aty aminao ny lehilahy anankiray avy any amin'ny tanin'ny Benjamina arosoranao ny mpanapaka ny Israely oloko izy zay ny programa fantatr'Andriamanitra hitanao re dingana rehetrarehetra zao brique very le tolotsaina atao amin'ilay zatovo andao ary amin'ny Samuela efa programan'Andriamanitra zay mahatonga anao amin'ny tena eto tsy misy kisendrasendra zany tsy misy kisendrasendra tena tsy misy eritreretinao ty misy kisendrasendra zavatra anankiray tsy kisendrasendra ty zay tamin'ny andinakany Amboazy tamin'le voaingany tsika tany Amboazy de misy olona eto mbola hijoro vavolombelona araka amintsika eto izy ataontsika tena talakotrokotroka amin'ny fijoroana vavolombelona zany satria anisan'ny fahagakana ny eto amin'ny fandaharana zany io olona io de manana misy appareil zay miaraka aminy mitazona ny ainy de io appareil io ohatrany hoe telefônina anareo io tsika io zany de mila chargena ny bateriana raha vao tsy misy an'io de tena nafanaitenana tena mahafaty mihitsy natany akany Amboazy zay havana tamin'le farany iny dina zavatra trany tonga tany Amboazy tapaka ny jiro any ambanivohitra tapaka ny jiro raha mandritry ny alina tontolo zany io olona io tsy misy an'io appareil io de tsy fantatra tsony zavatra mahazo azy fa ny zavatra nafinaritra ny jiro tapaka izy natory tsara tsy nanino ina dika le jiro tapaka ny olona mety niretsy enary zany jiro tapaka misy zavatra tian'Andriamanitra tongavanao tian'Andriamanitra porofona fa na tsisy an'io appareil io ary ianao efa Andriamanitra mitazona ny fiainanao efa nomboka mbabaka zany olona zany aleloia io tsisy kisendrasendra zany tsisy eritreretinao za natonga nalasa niova fo ohatran'izao za efa tanaty famoizam-po tamin'izany fa zay zany de amony tena tsofi rano any eny tena tsofi rano ahy ndeha amony tena iny ary afa amony tena ho aza iny ary ampitoroka monina tena foana ny olona zay fainao iny ary ohatrany te amony tena tanaty famoizam-po hiditra ozy ahy ianao avy miasa mirava mirombe folo eny Andraro mody eny Analala Mahitsy mandeha moto amin'izany vetivety kely de tonga eo tsy ampy folo minitra koa de efa tonga eo mandeha moto mafy be eo tonga amin'iny mandeha amin'iny masahiny tonga ao an-trano andesaka avy an-trano sendrana eny misy toriteny manomboka amin'ny 12 atoandro anaty radio eny Madagasikara 15 minutes eo ahako tonga eo an-trano raha ela indrindra zany de misy mpanompon'Andriamanitra eo mitoriteny eo amin'ny 10 minitra 12 minitra eo nitoriny teny eo tsy mbola henoko hatramin'izay nenako fa tonga tao an-trano vonitra-trano ka mampiona meno radio evangelika foana de le toriteny efa tapitra ny eno fahataperan'le toriteny tsy fantatro ny toko sy andininy fa zao fotsiny mba teny henoko hoe ianao iny angamba izy mieritreritra tsisy hevitra tsony ny aminao ny fiainanao za mbola mitenao mbola misy hevitra ny fiainanao mbola misy hevitra io zay fotsiny ny henoko detra nikasika ana satria talohan'izay nena tamina pastera ray zay pastera anahita aloha de pastera ny tety tamin'izany refa tsisy hevitra tsony ny amiko tezitra amiko ny Andriamanitra tena mpitehan'Andriamanitra hatrampapatesana tamin'izany de efa kivy zany hoe tsisy hevitra tsony zany ny amiko nantariko izy pastera maninona pastera de inona zany ny azo atao inona izy ny azoko atao aminao Andriamanitra io izy mitenao hoe tezitra aminao inona ny azoko atao aminao kivy aho tamin'izany isika pastera tsy tokony hanana zavatra negativa mivoaka na olona sanatra efa mialaina ary sika tokony manana zavatra pozitiva foana na tsika pozitiva foana tsy mahazo tsika miteny zany tsisy hevitra zany tsony inona ny olana any aminao fa raha eto amin'ny fandarina andramoka izao ianao
tena teneniko anao fa tena mbola misy tena vaolana ny amin'ny fiainanao io. De za zany avy naino zay tsisy hevitra tsony aminao na eno tampony ina navalin'Andriamanitra tamin'ny valy tenina tary. Satria tamin'izay tena efa nivoaka an'le braon'le pastera miverina miditra. Tsy matoko eo anao pastera. De tena ina ao zany ny ataoko. De tsisy hevitra tsony tokoa hoe tozy mihitsy izy zao izy zany. Morsia Andriamanitra nefa tezitra mo. Inona ny azoko atao aminao? De zay na vesatra tsaiko zay tsy misy hevitra tsony. De ina ao ianao zavatra eko? Niditra barabarana famaranana ny toroteny valim-panontaniana atao anatiko. Tsisy hevitra tsony. Valim-panontaniana de zao ny tenin'olona ianao mahititra zay tsisy hevitra tsony aminao mbola misy hevitra ny aminao. Teo ny tonga de ndraisiko note le misy crayon sy taratasy zay tonga de ndraisiko note le telefaonina nataon'le olona revana. De niantso azy ko aiza zany hevitra zany fa ilaiko zany. Tam tsisy zavatra kisendrasendra zany eo amin'Andriamanitra. Tsisy. Ka teto de zao programan'Andriamanitra daholo. Ianao aza kivy. Raha tonga eto ianao androany tsy fantatro ny fanikiliana mety efa nahazo anao tany. Mety miteny io le raha io aretinao io, raha io olanao io. Tsy manan-kivy anao nefa izy manan-kivy amin'io. Fa zany ndray miteny anao fa io olanao io na de ataoko arety rehefa mba vahoana ny fampatezanao na mba vahoana ny fonja mbola veloko aminao ihany. Fa taona maro lasa misy olona niantso zay tamin'izany eo amin'ny fitsaranao anosy io hoe mba mangovitra zany olona. Fa mila mpanompon'Andriamanitra toko fandeha higahatra. Niteko tamin'olo iza ny teny taminao fandeha higahatra ianao? Iza? Tsy kivavaka. Alleluia. Ka nididika eo izy efa hitan'ny avokahany mihitsy efa mivoaka ao fa prononcena rehefa voatsiny sisa izy ny verdicte. Fa MD daholo zany isan'ny olona MD ka zany afery zany aferan'olona mpanan-karena tany Madagasikara zany taloha. Olona ambony be daholo ny tao anatin'izay afera zay tamin'izany. Efa mivoaka izy ny efa mivoaka ny didy. Ovakina mihitsy satria sitina kely fitsarana fa hitan'ny avokahany eo izy. Izy ny avokahany eo mbola niteny fa matotonga eto tsika tsy tonga fotsiny toe vavaka tsika. Vavaka. Verina nitra tany tamin'ny ray atoandro voaka avy tany. Afaka no fisalasalana ho riavana. Programan'Andriamanitra ary zao ny zavatra nitranga. Any amin'ny 150 tsika zao fa tinganitsika daholo ny zavatra rehetra eo. Andininy fa Samuel voalohany toko 10 hitra amin'le andininy 10 tsika zao. Alleluia. Andininy voalohany. Samuel voalohany toko 10 andininy voalohany. Ary Samuel mitondra tavoara feno dirily ka nanidina ny dirily teo andohan'ny Saoly dia nanolo-kasika nanao hoe tsy nanositranao fa Jehovah mpanapaka ny Israely. Tsy mpanapaka ny lovany. Rehefa misaraka amiko ianao anio dia ahita olona roa lahy anila amin'ny fasandrahely. Reo zany le fahitana ny tenendrana baverikanto ilany amin'ny andininy fahenina. Ozy mantsy le teny andininy fahenina hoe ary ratsaka aminao ny fanahin'i Jehovah ka iaraha-minany aminy ka iaraha-minany aminy ianao dia voova olom-baovao. Andininy fafito ary rehefa tonga aminao rehefa famantaran'ireo dia ataovy izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra mbola. Inona le famantarana? Reto le famantarana. Andininy faharoa amin'ilay Samuel voalohany toko 10 tsika zao miverina kely. Andininy faharoa. Rehefa misaraka amiko ianao, reto avy le famantarana. Rehefa tanteraka aminao reo. Ahita olona roa lahy eo an'ilay fasandrahely ianao eo amin'ny faritanin'ny Benjamina ao Zelza. Ary ireo ilaza aminao hoe efa hita ny briky izay nitadiavinao. Alleluia. Ary io tsy ny briky tsony neverin'ny rainao fa ny rainao kosa indray ianareo kosa indray no ahiny ka ho izy ahoana reny ataoko amin'ny zanako. Dia androsi alo ianao ka ho tonga eo amin'ny hazo telebito an-tabara dia efa nena amin'ny olona telo lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra any Betela. Ny anankiray mitondra zanak'osy telo, ny anankiray mitondra mofo telo, ary ny anankiray mitondra divay feno tavoaly, iray tavoaly. Ary arabanao ireo samy mianao mofo roa dia ho raisinao amin'ny tanany zany. Ary rehefa afaka izany dia tonga any amin'ny gibean'Andriamanitra ianao izay misy miaramila amin'ny Filistinina. Ary rehefa tonga an-tanànanao dia hifanena amin'ny mpaminany maro iray dia midina avy any amin'ny fitoerana afo, mitondra lokanga sy amponga tapaka sy sodina ary valia eo alohany. Dia aminany ireo ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehovah. Dia ala aminany aminao dia voavolom-baovao ianao. Rehefa tonga aminao rehefa famantarana rehetra eo dia ataovy izay azon'ny tananao atao fa Jehovah namomba anao. Tenina havariana. Hoy ny tenin'Andriamanitra
andiny fasivy ary raha voaniodina ny ala teo Samuela dia nomen'Andriamanitra fo vaovao ary tonga avokoa andro zay ireo famantarana rehetra zao. Tany famantarana rehetra fa tamin'olona roa lahy dia fa hoe oay efa ohatra momba antsika Andriamanitra mifanena tamin'le telo lahy tena momba antsika Andriamanitra raha izao fa tena tanteraka daholo le izy. Efim-panahy ireo le olona mifanena voalohany raha ianao zany zao isika eto satria eto isika eto nareo no mieno zao re olona roa lahy reo rehefa misaraka amiko ianao izy any amin'ny 2 amin'le Samuela voalohany 1 dia hita olona roa lahy eo anina Fasandrahely. Dia re olona roa lahy reo hiteny aminao fotsiny tsy anao ninina fa ilaza vaovao aminao hoe efa hitany biriky. Raha ianao zany zao raha tonga eto an'ity fandarana ity dia izy re olona roa lahy reo zay mivady zay sy mampionina ilaza aminao famantarana mantsy androany fa io fiainanao io dia faminaniana be mihitsy io, faminaniana be avy amin'Andriamanitra io fiainanao io. Iza le olona roa lahy zay mivady raisina amin'izao fandarantsika zao tonga eto ianao mamelona ny telefonina anao dia mahita olona roa lahy za raha Rakotosalama mampionina Ray Herin-Janahary ivery poketra fa hita indray. Inona ny tenenay aminao efa hita ny biriky fa vao mafalina ny tenenanao hita isan'andro ary androany miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy efa hita ny biriky aza malahelo ianao efa hita tsy verika ile izy. Halleloja. Ty fandarana ty dia natao hiteny aminao isan'andro fa tsy mivery ny birikinao aza mitomangy aza mifendrofendro biriky very ny alanao tany amin'izay nisy ianao mitady eraky ny Facebook ianao eto tsy abasabasaba cross dodosiana ny enonao eto koa tsy resaka oeraoera sy zavatra inona ny enonao fa eto fitenenanao vaovao mafaly hitenenanao amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy very ny birikinao. Ry havana malala nareo tsivy amin'ny 50 menata firy aminareo eto ny very biriky tonga eto fa mitenanao androany amin'ny anaran'i Jesosy tsy very ny biriky. Aza miasa saina amin'ny biriky aza miasa saina amin'io fa tsy io ny problème an'Andriamanitra fa ianao mitady biriky fa Andriamanitra mitady ianao ao anatin'ny ao anatin'ny fahamoizam-ponao io anatin'ny fitaintainanao io ao ny tatavan'Andriamanitra anao ary tsy hitan'Andriamanitra ianao raha tsy ao tsy hitan'Andriamanitra ianao raha tsy ao. Halleloja. Ho tahin'ny tompony ianao zay miteny anao androany fa nena amin'ny famantarana voalohany ianao zavatra voalohany tenenanao dia zao na androany ianao voaniditra teto very ny biriky vava aiza reto misy biriky vava zay miteny anao tsy very ny biriky aloha raha izay. Halleloja. Rehefa nitenenina ianao hoe tsy very ny birikinao eto amin'ny fandarana eto anao tenenina an'izany foana amboarinao ambony amin'izay moral ambony ny moral tsy potika zany io fiainanao io tsy mipotika zany io tokantranonao io. Halleloja. Tsy rava zany io fiainanao io tsy afa-baraka zany ianao ozany efa apotitra ny fahafahambaraka efa hita ny biriky tsy fahafahambaraka no manin'Andriamanitra anao miary tory tonga eto fianao mangetaeta tenin'Andriamanitra dia fahafahambaraka ve ny ao ambadika zao sanatria zany biriky hita eo ambadika zany biriky hita rana pahery olona mizatra mitranga hay ohatra zao soran'Andriamanitra lalan'Andriamanitra zany mizatra miova mantsy eo amin'ny fiainany zay mantsanazy efa mamoaka vavaka ianao lalan'Andriamanitra io miomana sahady. Halleloja. Fa ena amin'le olona roa lahy zany famantarana voalohany miteny hoe efa hita ny biriky zay ny tediavinao courage ianao. Halleloja. Za malahelo mitraka dia manomboka mitsikia amin'izay fa ela loatra ianao itsy ny tsika ela loatra ianao itsy ny tsika rehetriny tsy meko tsiny angenao tsy nitsika ko biriky vavy mihitsy angeny tsite sarobidy fa za androany mitena hoe fa hita an'le biriky fa tsy le biriky tsony zao ny problème fa ianao io. Halleloja. Sony angenao nirin'Andriamanitra angenao io natenain'Andriamanitra angenao io mifatongavanao eo ny fifalian'Andriamanitra za tena teteny aminao. Aloha ny famantarana faharoa dia androso hiala eo anao ka
ho tonga eo amin'ny azo teny bitany tabalo de efa nena amin'ny olona telo lahy izy andray reo telo lahy reo efa fanena taminay zany ianao ampiakarina ny moralanao inona am'izay ny haninao isan'andro anaty fandarana inona fanena amina olona telo lahy ianao hoy Andriamanitra andehanao olona mitovy amitsika isika mitovy endrika amitsika isika reo olona telo lahy reo de tsy iza fa Andriamanitra ray zanaka fanamasina mikasika anao isan'andro famantarana faharoa mikakorazy ianao way tsy very hoe biriky fanena amin'ny telo lahy am'izay ianao iza ny fanena aminao eto ray zanaka fanamasina mahay ny tenin'Andriamanitra ianao pitsipitsehan Jesosy eto ianao kasehany fanahy masina eto ianao fanena amin'ny telo lahy ary reo telo lahy reo eny an-tanany misy zavatra endrik'Andriamanitra ny anankiray mitondra zanak'osy telo Andriamanitra mitondra zanak'osy telo ny anankiray mitondra mofo telo anankiray mitondra divay iray tavoara halleloja ary iarabanao reo de ame anao mofo roa tsy le zavatra eny an-tanany nomeny anao Andriamanitra de manan-karem-pahasoavana misy osy telo eny misy mofo telo misy divay iray tavoara fa nomenan'ny Saoly de iny mofo roa ny anjara sahaza ho anao halleloja may ho anay iny sahaza ny mendrika anao men'Andriamanitra loatra aza manahy ny amin'ny biriky aza manahy ny amin'ny hoavinao fa ny sahazanao men'Andriamanitra anao meny le telo lahy mofo anankiroa izy mofo roa ny sahaza azy fa tsy lany tsy anjara ny osy telo sy ny mofo telo sy ny sisa mofo roa de raisinao amin'ny tanany zany inona ny zavatra mitrango ambadiky ny talata fandarantsika isaky ny talata valimbavaka nandray valimbavaka ankenao tsy azonao hodina tsy hita fa nandray valimbavaka ianao avy teny amin'ny avy eny amin'ny tanan'le telo lahy tsy avy any amin'le tanan'le roa lahy le fanena tamin'ny voalohany fa vao mafaly fotsiny teneniny toriteny nomena zay mbola tsy nanome anao valimbavaka fa teny nomenanao teny nomenanao hoe zamana efa hitany biriky fa le telo lahy manome anao anjara mofo entina mba eto ambavaka fa ohatr' zao de io firy aminareo zany nentina mbavaka tamin'ny talata firy aminareo nefa nijoro vavolombelona na tsy nijoro vavolombelona aminay nareo misoran'Andriamanitra ny amin'ny mofo roa zay nomenanao famantarany reny halleloja ary ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa ny famantarana fahatelo de efa nenampaminany maro ray di mitondra midina avy amin'ny fitoerana avo mitondra lokanga sy amponga tabaka sy sodina ary valio alohany de aminany reo de reo tsika rehetrarehetra de tena aminao atsika nge rehefa mideran'Andriamanitra io miaraka amin'ny anjely de io anao fa tena ravoravo ny fonao tena renao mihitsy hoe mafana ao anatinao any mideran'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny anao mideran'Andriamanitra taloha tsony zao anao lasa toritory fo mihitsy zao anao anaty fanatrehanao ohatry le hira nataontsika maly tena reko mihitsy nareo hoe tao anaty fanatrehanao maly tamin'ny hira hoe lay ilo halleloja taloha hira nenonao tsy nahataitra inona koa zany ira zao henonao lira lasa maniro zany makasika anatin'ny fonao avaizy reo mpaminandreo anjely rahan'Andriamanitra hiara mifaly amitsika hiara hideran'Andriamanitra amitsika de jerenao taloha olana kely tsy zoniny de efa mandongolony de efa ketraka zao anao olana be nge ny lalovanao fa iny ataonao hiderahanao ana mbola menira fiderahana ianao any anaty halleloja anaty tokantrano zay teneniko anao zareo misy zavatra mitranga olana atrehana to de mifiderahana ny alefanay mafy be tam'izany hoe very zany poketra mampionina sisy nanjombona taotantranona ray ary tany daholo nge ravana ny zavatra rehetra zao fotsiny tonga de tao anatin'sainay tena hita iny tsy fantatra fotsiny iny rovina fa hita iny de zay mivady mieritreritra tsy very iny za isaky ny avy miasa tsykolofo to de sokambako ny boîte aux lettres ohatra mana tena hita boritra hoe ty de efa zao mihitsy ary nieritreritry hoe alefan'le olona ny boritra iny de misy ny anarany de zao riny iny raha alefan'ny recommandé iny de le adression alehatsika de ndeo tondrana chocolat zany olona zany deo tondrana voninkazo le olona zany foana natetrera isy olona tsara sitrapo fa polisy moa nanana le izy de tsy mitondra le chocolat faly be zay androany
fa tsy nampanjobona anay zany. Ny olana tsika io raha isentsika amin'ny fitsofan'Andromara, ny olana misy tsofiny Andromara fa mirodana amin'ny manda. De rehefa mitrango ireo izy ny tenin'Andriamanitra ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova, zava-dehibe io. Samson isaky ny latsahan'ny fanahin'i Jehova de misy hetsika ataony, hetsika izay tena tsy hetsika izay tena miavaka. Tonga de zavatra tena manao zavatra tena tsy fahita fa milatsaka amin'ny fanahin'i Jehova. Hilatsaka aminao ny fanahin'i Jehova dia hiara aminany aminy ianao de ho vaova olom-baovao. Ny ahafantaranao fa milatsaka anatinao ny fanahin'i Jehova to de manomboka miova olom-baovao anao. Miova aminao voalohany lasa manana fo mahery ianao, tonga de ohatran'ny olana nampitomany anao maly a, ohatran'ny enonao fotsiny am'izao. Lasa manana fo torotoro, lasa manana fo tena manenina tamin'ny ratsy natao, lasa tian'Andriamanitra. Ary zao rehefa tonga aminao am'izao rehefa famantarana rehetra eo de ataovy izay azon'ny tananao atao fa Jehova momba anao. Zany teteny aminao androany. Na nahoana ny fahitanao ny dingana izay efa nataonao hatramin'izay. Raha teto ny tondran'Andriamanitra anao, na tsapa ve ianao hoe voakasika zany, na tsapa ve ianao hoe tena nahery a, na tsapa ve ianao hoe le olana ngeza be io tsy mbola niova le olana, fa nanomboka nanaraka teto ianao de zavatra tsapanao nanomboka niena le olana, ianao ohatra manomboka ningeza zany. Zay taloha tsy haiko izy avy eto nefa nanandrana ny foka zava-mahadomely rongony, fa mampiomery efa mifokan'izy io, fa naratsy mihitsy izy io, fa mampiova zavatra tsy hitanao ny olona le hoe mamindrongony de le hoe ohatran'ny hoe tsy mahare marary reny tena izy reny. Za taloha makany amin'ny misy cousin ako mitarika zavona zany, izy mipetraka any Andranomanala de rehefa mandeha makany de matahotra de to de tsenay ny aty amin'ny Arembusy aty amin'ny Sinama aty de efa tsenay de miara mandeha aminazy de mandeha miditra any de mifoka zava-mahadomely. Miditra any amin'ny sary-tahotra fa mivoaka avy any a, ny zavatra mitranga rehefa mifoka izy ohatran'ny mahatsiaro ohatran'ny le hitanao hoe amin'le Tom et Jerry iny, hoe Tom et Jerry de le mihinana le ohatran'ny le ronono le nasiany Tom Mapozy ny Jerry de lasa le ngeda be, de ianao mahatsapa fa lasa ngeda be zany. De farina amin'io de tena tsapanao hoe ohatran'ny lasa ngeda be de betrobetrona fotsiny ohatran'ny tsisy olona atahoranao zany. Voaka avy any tsy matahotra Andranomanala intsony. Ny fanan'Andriamanitra rehefa milatsaka, ny fanan'Andriamanitra rehefa milatsaka amintsika mihoatra lavitra noho izany. Le olana ngeza be ohatran'iny fa manomboka milatsaka, manomboka tanteraky ny tenin'Andriamanitra, manomboka manana fifandraisan'Andriamanitra, le olana io ihany a, fa ny fahitanao azy lasa mekely, lasa miteny hoe sinona moa io e, tsy manino io ranga, tsy ranga. De jerenao manomboka lasa miramirana, falifalina de le olana mbola eo ihany, famantarany reny. Latsaka aminao fanahin'i Jehova de hoy tenin'Andriamanitra rehefa tonga aminao rehefa famantaran'ireo de ataovy izay azon'ny tananao atao fa Jehova momba anao. Betsaka aminareo rehefa mbola tsy nivavaka nikasanao zavatra, misy hetsika tianareo atao fa tsy mety vitanareo. Tsaroako le anababin'ny Jorovavimbela teto, efa ela izy ny te-hanao trano, efa ela ny te-hanao trano, fa isaorana an'Andriamanitra, voninahitra an'Andriamanitra, tsy voninahitra ho an'le roa lahy fa voninahitra ho an'le telo lahy, de Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Rehefa nomboka niorina teto izy a, nomboka nandray anjara teto izy a, nangatababaka izy mba tsofi rano fa maniry anao trano. Nitsofina rano izy andro voalondohan'ny volana zay, le 6 ngambany izy, tsofina rano. Nareo rehefa hanao trano, anangana sosiete, hanokatra fivarotana, hanomboka anao de mba manana fahazarana hoe tsofina rano ny zavatra ataonareo.
tsofina raha izy ohatra ny teneniko ohatra hoe 6 septembre izy ohatra ny tsofina rano hiaty fototra entina bavaka 6 septembre octobre 6 novembre vita ny trano 2 étages angamba izy zay raha tsy diso vita tsy vita hoe eo fotsiny briky vita hatramin'ny finition hatramin'ny varavarana hatramin'ny varavara-pitaratra ka hatramin'ny varavara-kazo hatramin'ny lavarangana hatramin'ny karoka hatramin'ny dalina rehetrarehetra roa volana nefa hatramin'izay te hanao trano fa tsy nentina vita na fototra azy satria maninona mbola tsy tonga ny famantarana ka zany androany ny tenanareo rehefa tsapanareo zay famantaran'izay rehefa manomboka renareo zay hoe nareo tsy kivy tamin'le briky veritsony ary renareo mihitsy ny afatra miteny aminareo Andriamanitra miteny amin'ireo vatana efa hitany briky alleloia de manomboka voakasiky ny tenin'Andriamanitra nareo manomboka mangetaeta tenin'Andriamanitra sy ny sisa ianareo manomboka tena renareo mihitsy hoe voalavaky ny tenin'Andriamanitra ny fonareo de za te tena aminareo androany misy projet anao efa ela ny zahatra tianao atao efa ela fa nahavariana ary nampirehitra tsy nety vitanao ary tsy nanana courage anao anio mihitsy ianao mety neky amin'andra nanao an'izy anao tamin'ny ohatriny tsy efitra ohatriny neky afafambaraka zany nanaovanao an'izy fa za mitenanao androany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy raha tsapanao efa tafiditra tsara efa latsahan'ny fanan'Andriamanitra ianao renao mihitsy efa miara-maminany aminay eto ianao miara-maminany amin'ny anjery anaty fiderananao tena renao mihitsy hoe mafana ny anatinao baiko nomenanao androany ndana am'izay ataovy zay azo ny tananao zay azo ny tananao atao ataovy fa Jehovah momba anao anao trano ianao tsapanao mihitsy androany voakasiky zany teny zany ianao hoe mbola tsy de misy ninona ampelantanana dana ataovy atomboy tsy anjaranao no mitady anoizana anio tena marina zany teniko anao zany misy dingana tianao atao tsy mety vitanao fararenao nandalo taminao ny famantarana dana ataovy zay azo ny tananao atao fa Jehovah momba anao tao aorianan'io ny zavatra nitranga de zao eo vosotra zany soly afanganiko le satria manjary lava amin'ny fotoanatsika tanteraky le famantaran'ireo de hita le briky sy ny sisa voositra somatsara soly voositra ho mpanjaka fa soly mbola mipiripirina mbola menamenatra mipirapetraka tany an-trano tany tsy nety ny seho amin'ny mahampanjaka anazy ny olona koa moa betsaka no nanaraboraby azao ny zavatra nitranga any amin'ny voliny Samuela zany ny Israely de niteneniny hoe hitanareo lehilahy io fiteny Jehovah ho nosorana Jehovah ho mpanjaka anareo de tany amin'ny andako efa gitsika ankina Samuela voalohany toko 7:7 fa Saoly kosa nandeha nody tany Gibea ary nomba azy ny olona maro zay voatendra ny tanan'Andriamanitra ny fony zara roa zany ny olona de ny olona sasany nomba azy andifa fito fa nisy kosa olona tena ratsy fanahy nanao hoe ataon'io lehilahy io aona koa mifamonjy atsika sady nanimbazimba ny Saoly ka tsy nitondra fanomezana ho azy io mpanjaka atsika de zao hoe mpanjaka ataony ahoana koa ny anjaka amitsika tsy mandray an'io mpanjaka zany tsy mety amiko io de tsy nasiany olona tena araka amin'ny fiteny mihitsy tsy nasiany olona sirany de nanimbazimba ny Saoly ka tsy nitondra fanomezana ho azy nefa Saoly de tahaka ny marenina taloha rehefa nidira ny fanan'Andriamanitra izy de lasa ohatran'ny marenina izy za mampahiry antsika mpitoroteny foana manao asan'Andriamanitra sika misy fotoana tsika ataon'Andriamanitra ohatran'ny marenina mahazo fanakanana ingatsika raha manao toroteny ohatro mitoroteny amin'ireo hoe mahazo fanakanana ianao fa zava-mahafinaritra itsika ataon'Andriamanitra tahaka ny marenina manoloana an'ireny
tombontsoan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra daholo zany fa zao am'izay isolo nandeha nody naino kampo avy te mpanjaka zany fa zao natosika Andriamanitra indray izy amin'ny raha makitsy Samuel voalohany toko fa 1:12 de misy lehilahy anankiray atao hoe Nahasy mpanjaka izy io ary Nahasy Amonita niakatra ka nitombo tandrifin'ny Jabesy Gileada de mponina rehetra tao Jabesy tamin'ny Nahasy anao fanekena aminay de amonanao de anompanao zahay natanjaka be mazy ty Nahasy ty mpanjakan'ny Amonita fa ho Nahasy Amonita zao nanaovako fanekena anareo hopitsirina amin'ny masonareo kavanana rehetra ataoko fandatsana ny Israely rehetra zany ho alaina baraka zany ny Israely satria tsy mbola nisy mpanjaka de rehefa potserina ny maso ilany de alaina baraka de niteny ny olona mba meo andro afotony zay mba andrahane olona ho aty amin'ny faritany Israely rehetra ka raha tahiny tsy misy olona monjy anay de ivoaka anatona anao zay de tonga tany Gibeany Saoly niraka ka nanambara ny teniny teo anatreha voaka de nanaritra ny feo ny voaka ka rehetra ka nitomany andiny ny 5 ary indro Saoly tonga nandroaka ny omby avy tany an-tsaha ka nanao hoe inona zato manjony olona no mitomany izy ary nambarany azy ny tenin'ny mponina tao Jabesy andiny ny 9 de nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanahiny Jehova de ndrehatra mafy ny fahatezerany fadrezeran'ny Saoly noho nandre zany teny zany teo zany tonga de niatsika am'izay ambopony Saoly maninona ho alainy baraka ny Israely tsy manaiky an'izany Saoly tsangany Saoly vonono ny omby anterany apahany tamin'ny omby ny vonono daholo ny olona rehetra de niteneniny hoe zay rehetra maray any reto zay rehetra mandrehana zao ndao hitsangana hiady de nitsangana Saoly tonga de ho ny ten'Andriamanitra zao ny tena Saoly niza tsy mivoaka anaraka ny Saoly Samuel de tahaka reny nanaovany reny ombony vonono ny ombony de didididiny eny ke de niteny hoe zay tsy mandeha miady miaraka miaraka izy atao ohatran'ireny natao ohatran'ireny lasa nandeha niady zavatra mahafinaritra noho ny maraina andiny 12 de nizarainy Saoly hotely tokony olona ka tonga teny mitombo fiembenana marina izy ary namely ny Amonita ambara-pahafanany ny andro izay sisa kely ny ely patrana ka tsy nisy olona tafaraka na tamin'ny anankiroa resiny ny Amonita potehany Saoly teo am'izay ny olona vao niteny andiny ny 12 ary ty mario amin'ny baibolinao ty ary olo vahoaka tamin'ny Samuel iza moa nanao hoe Saoly va anjaka aminay atolory reny olo reny atao maty zao zany zavatra antranga i Saoly tsy nety nandray nampanjaka anazy fa mbola nalefa n'Andriamanitra indray Nahasy nandona azy namoa azy ary rehefa namoa azy de tamin'ny fahatezerana izy de nandeha niady de rehefa avy nandresy niady izy nataon'Andriamanitra nandresy Saoly teo am'izay olona vao niteny iza daholo am'izay le niteny fa Saoly tsy anjaka iza daholo nareo le miteny hoe Saoly tsy anjaka zany hoe le ady le Nahasy le mpanjaka ny Amonita le Nahasy ny rahan'Andriamanitra ny nanetsika any Saoly hiala teo amin'ny tao an-tranony ka hanosika azy anandratra azy am'izay anjaka raha tsy teo amin'ny ady io tsy resy lahatra ny olona zany ny atao hoe mpanjaka satria maninona mpanjaka lehilahy samy tarika ny vahoaka andeha andresy de nandray ny toerana mpanjaka anazy ianao misy fotoana ianao tsy samy ady misy fotoana ianao tena mipetraka fotsiny eo ianao angefa voahositra ndray misy ady tonga eo mandindindina atsika tsy ady natao hitsoahana tsondro eo fa io ady eo anoloanao io ady nataon'Andriamanitra eo anoloanao mba hiadivanao anananao fandresena de ahafahana manandratra anao am'izay ho mpanjaka ao aorian'ny ady ny anandratananao io de tena fandresena amin'ny alana amin'ny fandresena ary tena am'izay hoe io ve izy am'izay le nilaza hoe io ve de besaka ny olona milaza aminao io olona io ve de ho tafavoaka amin'ny fiainana io ve de ho sitrana tsony ho avy ny fotoana hitenenana an'izany hoe iza daholo ary le olona miteny tam'izany hoe io ve de ho sitrana zany tsony misy le olona niteniko anao teo ijorotsika vavolombelona eto tsisy nany olona avany zany akeka tsy nanantena an'izany ho velona tsony ka velona satria nahoana satria efa nirian'Andriamanitra hotain'Andriamanitra itsika tsirairay avy za mampiarinao androany ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainana io nataon'Andriamanitra dingana sy tranga miseho anandratana anao
ho mpanjaka. Raha tsy nisy ny nahasy teo anolohan'ny Saoly ry avako malalako, tsy nilatsaka amin'ny fanahin'i Jehovah nitondra ny Saoly tany amin'ny fandresena. Ka zany androany dia teteny amintsika rehetrarehetra hoe ry havana malalo, aza kivy amin'ny ady. Atao fotsiny izay ahatonga anao na fifandraisana amin'Andriamanitra vao hositry Jehovah ianao. Tsy maintsy manjaka ianao, tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao. Ny angatahanao amin'Andriamanitra androany dia zao: misy herin'Andriamanitra ao anatinao, efa nampidinao anatinao ny hositra, efa nampidinao anatinao ny hery. Fa ny andrasanao sisa androany dia ny angatahanao amin'Andriamanitra. Andriamanitra etseo ary ilay fanahinao ato anatiko, fa iainga amin'izay vitany tanako fantatry fa momba ianao. Aza matatahotra, aza manana fanahina, ataovy izay azony taminao atao, fa Jehovah momba anao. Mandrosoa amin'izay, manaova dingana, fa Jehovah efa momba anao. Ho tahiny tompontsika rehetra, ataontsika tery voninahitr'Andriamanitra. Angatantsika hoe Andriamanitra hoe etseo ny herinao fa mila ny herinao zahay. Halleluja. Halleluja. Panzakany izao rehetra izao ianao no tompo, ianao no lay, Andriamanitry ny rehetra ianao no tompo, ianao no lay, panzakany izao rehetra izao ianao. Alléluia. Solotsika vetivety aloha iniriny ary iniriny ihany fa le version anankiray somary ratsiratsy ny feon'iny anankiray iny dia andao ary ataontsika zany ho voninahitr'Andriamanitra. Andao ary iniriny ihany le ataontsika fanovaina kely fotsiny etseo ny herinao Andriamanitra. Alléluia. Tsika rehetra samy angataka an'izany hoe etseo ny herinao Andriamanitra. Halleluja. Ianao no ray, panzakany izao rehetra izao ianao. Ianao no tompo, ianao no lay, Andriamanitry ny rehetra ianao. Ianao no tompo, ianao no ray, panzakany izao rehetra izao ianao. Ianao no tompo, ianao no lay, Andriamanitry ny rehetra ianao. Etseo eto anio tompo, lasa mangataka an'izany herin'Andriamanitra zany. Halleluja. Lay orany fanahy famaniranao, iandry mafy anao. Tenene tompo, etseo eto ny herinao. Etseo ny herinao. Halleluja. Panzakany izao rehetra izao ianao. Ianao no tompo, ianao no lay, Andriamanitry ny rehetra ianao. Etseo eto anio e tompo ny herinao. Famaniry anao e, miandro mafy anao.
tompo etseo ny herinao andro mafy anao e samy mikika ny tokantrano e tompo etseo ny herinao etseo ny herinao etseo amin'ny isa tokantrano isambatan'olona avermereno anatin'ny fonao e tompo etseo ny herinao fa maniry anao halleluia
Rahantsika vavaka ry avany zany toriteny zany a za resy lahatra fa tokony efa hiatsika ny anatinao any ny herin'Andriamanitra, tokony hilatsaka ny anatinao any ny fanahin'Andriamanitra. Raha efa tsapanao a nandalo teo aminao rehefa mataran'ireo dia tonga aminao ny ten'Andriamanitra androany ny teny manao hoe ataovy izay azo ny tananao atao fa Jehovah Andriamanitra mombanao. Vavakantsika amin'izao fotoana izao dia anaotsika n'olotra izay rehetra tsy vitantsika teo anatrehan'Andriamanitra, n'olotra izay rehetra tsy vitantsika hatramin'izay fa Andriamanitra andatsaka ny fanahiny a, apetsika ny heriny a, dia ho lasa olona afaka mietsika amin'izao herinao izao ianao. Tsy mitady zavatra be dehibe aminao Andriamanitra, takany tsy nitadiavany tamin'ny Gideona ry havana. Ary tsika eto amin'ny fandarina andramoka izao dia fantatrareo tsara ny teny fanevantsika fa mpitsara toko fahenina andiny faefatra ambin'ny folo manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Tsy mila hery hafa ianao fa io herinao io ihany, io kapasite anananao io ihany, io zavatra eo ampelantananao io ihany fa miampy ny filatsahana fanahin'Andriamanitra. Dia ho gaga ny olona hoe ay ve izy iny ka olona mahomby be ohatry n'iny e, ay ve izy iny ka olona tena afaka voahositra takan'iny a, na vita zavatra takan'iny a. Ozy ny olona tsy napoziko ary ozy ny olona iza daholo le niteny fa tsy tafavoaka iny olona iny, iza daholo le niteny fa tsy ahomby iny olona iny. Angatao ny herin'Andriamanitra hetsika amin'ny fiainanao amin'izay. Ny tsy ampy eo aminao sisa dia mifahasahina androso. Ataovy izay azo ny tananao atao fa Jehovah Andriamanitra mombanao, tsy tonga fotsiny taminao ty toriteny ty androany. Misy amintsika efa tokony hisy zavatra androsoana fa misalasala, manantso tafita, manantso ambinina. Fa ataovy izay azo ny tananao atao fa Jehovah Andriamanitra efa mombanao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy a, tena mankasitraka satria miteny taminay teto indray ianao. Ny angatahanay aminao Jesosy a, dia engany tsy ho very mahaina zany teny zany. Engany Jesosy tsy ho very mahaina fotsiny zany teny zany, fa tena hiasa ty anatinay tsirairay avy. Dia tena ho raisinay tsirairay avy zany, dia mba ho takany soly avokoa zay tsirairay avy zay tonga eto androany. Ilatsaka aminay ny fanahinao ary zavatra tsy vitanay maly sahanay amin'izay manao azy satria efa inona efa vitanay miaraka aminao, miaraka amin'ny fanahy masonao izay nilatsaka tato anatinay, ny herinao milatsaka tato anatinay. Misaotra Jesosy fa angino isa tokantrano isam-batan'olona amin'izao fotoana izao. Latsao ny fanahinao masina, latsao ny herinao Andriamanitra, fangio amin'ny herinao mahagaga. Misy olona mety marary menao ty fandarana ty amin'izao fotoana izao, ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompony sabata, ilatsaka ny fanasitranana amin'izao fotoana izao. Misy olona tsy misy fanantenana itsony any, ilatsaka ny fanahy masin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, amelona ny fanantenana indray. Misy olona efa anaty famoiza-po fa hiposaka ny anatiny andray ny finoanan'Andriamanitra, fa tsy maintsy tafavoaka, tsy maintsy tafavoaka amin'ny hoady io ianao, tsy maintsy resinao io fahavalo io, tsy maintsy mibata ny anaranao no voasoratra ho mibata ny fandresena amin'ny hoady. Misaotra Jesosy malalo, da io ary zay tsirairay avy. Tena androso zay azo ny tananay atao dia ataonay fa fantatra efa mombanay ianao. Misaotra anay Jesosy, tsy tanteraky ty fotoana ty, tsy voatory zany teny zany raha tsy ianao mihitsy nefa naniraka ny fanahinao masina teto. Misaotra Jesosy, misaotra tena kadô ngeza be ho anay isan'andro isan'andro mare feo avy aminao, mare teny avy aminao eto. Ka dia misaotra ary dia atolotra kadô anao kosa ny fonay amin'izao fotoana izao, hitoeranao, anjakanao ny fiainanay
tena ho fiainana fisandratanao, ho fijona vavolombelona, anambarana ny anaranao Andriamanitra. Tsisy fiainan'olona tsy ho tafavoaka eto, tsy misy, fa androso, isondritra, isandratra ho tafavoaka avokoa. Ary ikakan'ny olona, ikakan'ny vahoaka, ary ikakan'ny olona hoe mba Andriamanitra iza loatra ny ivavahan'ireto olona ireto. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Tena ny ady ny saotra sy ny voninahitra anao ipatram'izay dia mandrakizay. Zay misaotra anao ary matoky fa tsisy ho diso anjara amin'izany teny izany izay tsirairay avy izay nanatrika teto androany. Anao ny tena ny ady ny saotra. Dia voa sisatana fatra am'ranotsy afaka hitsaingo ka na dia literaray tamin'izay nampafizay azy. Misaotra Jesosy. Fa izay teny nalatsaka kosa tamin'ny teny androany dia hamoha avy zato eny ampon'ny olona tsirairay avy. Izy vokatra azo tsapai tanana na dia mivavaka amin'Andriamanitra tsy hita maso ary izay. Misaotra Jesosy. Amen. Ivavakatsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Ndao mpandrosika ny anabavitsika Marie-Jo ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo anabavy Marie-Jo. Tain'ny tompo pasteur, tain'ny tompotsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao vavaka fiangonana izao. Hiaraka hivavaka tsika. Dia mbola faly misaotra anao izay ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Mbola misaotra ny amin'izany teninao izany Andriamanitra izay nafafinao indray, nampitondrainao ny mpanomponao tao anatin'ity fotoana ity mba hampianatra sy anitsy an'izay rehetra tokony ho alehanay indray sy tokony ho ataonay. Misaotra Jesosy tsy fa tena hoe Andriamanitra tianay ianao dia mbola tia hamonjy anay tsirairay avy indray amin'ny alalan'izany teny izany. Mety maro Jesosy ny averibriky ny tonga eto amin'ity fotoana ity androany. Hitanao daholo ireny olona tsirairay avy ireny Jesosy. Androany izay misaotra anao ary mifananao masina ilay tena hikasika ny foamam-panahy ny olona tsirairay avy izay nandalo teto Andriamanitra mba tena handroso, mba hanana etaeta izany hoe hilatsahany fanahin Jehovah izany tahaka ny Saoly ka iova ny zavatra rehetrarehetra ary izay rehetra biriky very ny tany ivelan'ny tany anie Jesosy malala dia hiva amin'ny alalan'izany fandrosoana izany satria ny fanahinao Jehovah Andriamanitra mihitsy no hilatsaka ao anatin'ny tsirairay avy. Ary za matoky androany fa efa misy olona eto handroso, aleloia. Efa misy olona eto voakasika amen, satria fantako fa ny herin'izany teninao izany dia tena hoe mahery Andriamanitra. Ary rehefa ianao no miasa dia tsisy mahasakana Jehovah Andriamanitra dia za matoky fa maro ny vesy lahatra amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia makasitraka Jehovah Andriamanitra, misaotra ianao tamin'ny fanatrehanao teto Mahagaga ary misaotra ihany koa tamin'ny fiarovanao connexion anay tsirairay avy. Androany ilay vavaka ho an'ny firenenay izay Jesosy malalo. Tena tsisy miafina aminao firenenay Jehovah Andriamanitra. Indrindra ao anatin'izao rivo-doza izay hoe tsy maintsy handalo amin'izany firenena izany Jehovah Andriamanitra dia fantatray fa misy antony avy aminao izany rehetrarehetra izany ary ny teninao foana tompo no ampaherezanay ny olona amin'izao fotoana izao hoe ny zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Ka matoky tompo fa matoa mpandalovinao izany siklony izany dia misy tianao atongavana ihany koa ny amin'ny firenenay tompo malala satria maro ny olona mbola variana, maro ny olona miaina ao anatin'ny faniratsirananao, fanaovana tinitinanao, fanompotsamo, fanaova zava-betabeta izay maharenatra indrindra Jehovah Andriamanitra. Androany izay misy olo-tena mijoro amin'ny bangy eto anatrehanao, mifona ho an'izany firenena malalana izany tompo. Fantatray ny dikany, fantatray ny tsy fankatoavana ianao Andriamanitra. Fa nefa kosa nreto izay mivavaka sy mifona Andriamanitra izay efa namindranao fo Andriamanitra. Dia manonona vavaka ho an'izany firenena izany mba amindranao fo Jehovah Andriamanitra satria ao anatin'ny faharatsiana tanteraka, ao anatin'ny fahavarimbarianana ka izay tompo mampaty, izay tompo manantena fa ao anatin'ny andalovan'izany rivo-doza izany dia hisy fiovam-po izay tsy takatry ny saina amin'ny olona tsirairay avy eo amin'izany Madagasikara izany Jehovah Andriamanitra. Tena hoe anovanao toe-po ary atonga ny olona angetaeta anatona anao hitady ianao amin'izao andro farany izao Jehovah Andriamanitra. Dia anatona anao tena hoe hitady ny tavanao dia tena andrainao tompo sy mpamonjy ny fiainan'i Jesosy
raha ny malagasy ny havanay izany Jesosy malala dia jereo manokana tsy manan-kelofana amin'izao fotoana izao izay efa miaina eny amin'ny sisin-dalana eny Jesosy malala mbola hiampy indray ny rivotra sy ny rano Tompo Andriamanitra arovy amin'ny ranao Tompo Andriamanitra jereo izay tsy manan-kohanina jereo ny malahelo rehetrarehetra ny marary ny aretina isan-karazany maty atseroa Jesosy malala jereo manokana izany mamindrafo Tompo Andriamanitra tena hoentinay ao anaty anao ny idirenao manokana izany firenena izany Jesosy fantatrefo Andriamanitra mpamindra fo ianao Andriamanitra tiavana ianao ary tsy tianao Tompo ny ampahoro ny zanak'olombelona kanefa mo araka izany tiany efa lazaiko hoe zavatra rehetra ozy ny tenao dia miara-miasa soa ka ianao Tompo ny malala ny hevitra heverana izany firenena izany mivavaka ihany izay vavaka fotsiny ihany fa ianao ny tompony teny farany ianao ny malala izay zavatra tokony ataonao satria ianao no Andriamanitra manam-pahefana ianao no Andriamanitra mahafantatra izay mampety ny fiainan'ny tsirairay avy apetraka ipelan-tananao Jesosy mba tsy handravarava sy hamotika ny zavatra efa potika teo aloha izany rivo-doza izany fa mba ho arovanao izany Andriamanitra angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany bavaka izany Tompo Andriamanitra satria fantatsay Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra mpamindra fo ianao dia hamindra fo any ianao Tompo Andriamanitra hiaro ny fianakaviana hiaro ny namana hiaro an'izany firenena iray manontolo izany Jesosy malalo mba tsy hitombo mihoatra izay efa fahavoazana teo aloha Tompo fa mba hamindra fo ianao satria Andriamanitra famindram-po ianao dia rainay ny anaranao Tompo Andriamanitra ary misaotra anao ny amin'ny fanatsinanao mahataga teto ary misaotra fa ianao amin'izao fotoana izao efa mamaly vatanay araka ny teninao manao hoe ninona tomononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany misaotra Jesosy ny amin'ny valim-bavaka misaotra Jesosy Alleluia Amen. Alleluia. Misaotra n'Andriamanitra amin'izany vavaka matsiro mirehatra mahafinaritra zany raha nabavy Maria zao dia ho tahian'Andriamanitra ny ianao ary Andriamanitra ne ombanao hatrany amin'izay rehetra ataonao hikasika ny ankonanao hikasika ny asa aman-draharaha hikasika ny lafim-piainana rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao amary fiteanao Andriamanitra amin'ny asa izay nataonao teto raha nabavy Maria zao dia tahian Jesosy mahireza foana amin'ny asan'Andriamanitra tapitra ny fandarantsika efa nihoatra be mihitsy ary raha mbola tsy tonga amin'ireo lanitra Jesosy tahiny tompoka venana somatsara daholo tsika dia raha pisy maraintsika dia efa iona indray amin'ny 7 ora maraintsika dia efa hiaraka amin'izy amin'ny rahalahy Jonatana sy rahalahy Toza anatin'ny commencement akira iomanantsika hidirantsika anatin'ny fitandrematsika ny fotoam-bavakantsika sabata raha pitso amin'ny ray ora sasany kosa amin'ny roa eo dia tonga eto mampionana tondratsika anaty fiankofana sy fiderana dia tonga eto ny tenako mitondra ten'Andriamanitra mahireza daholo ny radio moa dia mandeha ao foana ny radio antsika akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com ahafahanareo mandre foana tsy tapaka toriteny isaky ny adiny telo hira fiderana hira fiankofana samy tahian'Andriamanitra mahireza daholo dia mirarinareo alina feno fitsarana nanjely Jovy manodidina antsika tsirairay avy samy tahian'Andriamanitra misaotra anao na hatrany hatramin'ny farany raha tsy tetonao nangingina rery teto izay ny rapisy moa dia tapitra ny fotoantsika sabata dia amin'ny alatsinainy alina indray tsika vao mioneto amin'ny 7 ora sasany takany mahazatra dia samy tahian'Andriamanitra ary tsika rehetra mahireza daholo. Halleluia. Amen.